Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teras voninahitra feno ny atolontsika ny Allah subhanahu wa ta'ala nanome antsika fahafahana ahafahantsika mieno izao fampatsaivana fohifohy izao araka ny fampianarana ao anatin'ny finoana al-Islam. Ny fampatsaivana zay hojerentsika androany dia ny mahazava-doza ny famoahana ny zavatra izay tsy mety atao na ireo fahotana. Satria mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam dia miresaka amin'ny hadith hoe kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Ny teny mpaminantsika hoe ireo vahoaka kosa izy dia voavela avokoa afa-tsy ireo izay mamoaka ny zavatra tsy mety ataony. Zany hoe ankehitriny amin'ny fotoana misy antsika izao lasa rehareha ny mamoaka ireo aratsiana izay tanterana. Zany hoe raha manatanteraka aratsiana ny olona anankiray dia nafeniny Allah subhanahu wa ta'ala izy tao amin'izany aratsiana izay nitanterahany zany, tsy nisy nahafantatra afa-tsy Allah sy izy irery ihany. Nefa kosa rehefa mifoha ny maraina na mivoaka manoloana reo olona dia mitantara izany aratsiana izany ka maneho amin'ny olona hoe nanatanteraka aratsiana izy. Ary amin'izay fotoana izay izy mahita fa hoe izy ny lehilahy, izy ny matanjaka, ary izy no manana mahizy azy amin'izany aratsiana izany. Nefa raha jerentsika ilay hadith mpaminany dia izany olona izany tsy ho voavela raha toa ka mamoaka izany aratsiana izany. Eto isika dia efa mahita sahady fa hoe impaminantsika sallallahu alaihi wasallam dia te hiteny amin'ny tsirairay avy hoe raha manatanteraka aratsiana ianao dia tazomo anao irery ihany fa azavoaka manoloana ireo besimaro na ireo mpiarabelona izay manodidina anao. Fa raha toa ianao ka mavita mitazona izany, tsy mamoaka izany manoloana ireo mpiarabelona anao, dia hoavelany Allah subhanahu wa ta'ala ianao amin'ny andro farany. Araka ny efa voalaza ihany koa hoe rehefa mitranga ny fitsarana amin'ny andro farany dia hilaza Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe satartuka fi dunya wa ana aghfir laka al-yawm. Zany hoe nafenoko anao teny ambonin'ny tany ary androany kosa izaho dia mamela anao, ozy izy Allah subhanahu wa ta'ala. Ka noho izany ezahantsika ny manafina ireo aratsiana maro isan-karazany izay tanterahantsika. Eny ihany koa fa na dia ireo namana manao aratsiana ary dia afenitsika ny aratsiana, satria zavatra loza tanteraka araka ny tenenin'ny mpaminany raha toa ka mitavandra ny famelany Allah. Zany hoe ilay hadith milaza fa hoe ho voavela avokoa ireo vahoaka ny mpaminany afa-tsy ireo izay mamoaka ny aratsiana tsy nentina ataony. Fampatsaivana kely fotsiny ihany ny antsika ary lesona kely ihany maka lesona amin'izany ireo izay mahatsapa fa hoe ilaina ny fahafantarana izany zavatra izany ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala isika anisan'ireo olona izay manafina ny aratsiana tanterahantsika, ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa isika anisan'ny azo famelany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.